androany tokony aterina le izy fa mbola misy an'le 211 bis andrasana ny drala iny efa tokony aterina zao tsy avoakan-drala mo zany imprimé zany hoe mbola miandry instruction avy any amin'ny lehibe izy amin'ny administration zany ao amin'ny finance fa tsy maintsy mivà io ary tsy maintsy satria io tena décret voalaza ny lalàna anie izy tsy afaka anao an'io mihitsy hoe tsy anao an'ity matoa nazy hoe isy ny fifidianana de tsy maintsy manaja an'izay lalàna amin'ny fe fifidianana izy na de décret milaza an'izay tafapetraka soamantsara ny candidature de candidat zany a manomboka zao a Ravalomanina Marika fa de lazao mivoaka rehetra fa ho avy data ny zara tiako resahana fotsiny a nisy fatarany a ny fanomanana le processus amin'ny fangalana an'le dossier zay ngena tonga nanazava le maly izy ty nefa raha-pirenena tokony tsy ho sangisangina fa hoe zao ny didim-panjakana de zay ny didim-panjakana aminareo zany zay natao azy de zay hoe tena zava-dehibe a satria na de ny fahatsapako ny fahavononan'ny vahoaka raha nanampy be da be tam'le caution iny tena isorako daholo tena isorako ianareo rehetra zay nandray anjara sy nitondra ny anjara briky vita sa